Ny filazantsara araky ny lioko toko 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10 ry avako malala no akatsika ny afatry ny tompo amin'ny tiany ity. Filazantsara araky ny lioko toko 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10 izay misy ny tantarany Zakaiosy. Anisan'ny foto-kevitra hoentin'ity filazantsara araky ny lioko ity ry avako dia hoe tsy misy karazan'olona na izy na iza tsy ao anatin'ny antson'ny mpamonjy. Tsy misy karazan'olona na izy na izy tsy ao anatin'ny antson'ny mpamonjy. Zany hoe ny olona rehetra izay very na jiosy izy na jentilisy izy niza izy dia isitraka ilay famonjena izay omeny Jesosy Kristy avokoa. Anisan'izany ity lehilahy iray ity izay atao hoe Zakaiosy. Tsy misy tsy malala an'izany fa raha ankizy tanora zao ny antaninana izany dia hainy tsara zany hoe izy zany Zakaiosy zany. Fa izay averina amintsika kely indray maka fa raha amin'izao fotoana izao ity lehilahy ity dia ity ilay antsoina hoe directeur des impôts. Sefo izany eo amin'ny sehatry ny asa izay ataony. Sokajiana ao anatin'ny olona ambony, ao anatin'ny olona manam-pahaizana. Zany hoe tsy olon'olom-pony izy ry avako malala. Fa saingy kosa noho ny kolikoly izay nisy tao aminy, noho ny fanararaotana, ny firaisana tendro tamin'ireo manana mpanjanaka, dia lasa tsy mamioditra teo amin'ny toeram-piasana izy, teo amin'ny fiarahamonina izy, sady tsy nankasitrahan'Andriamanitra ihany koa ny zavatra nataony. Ilay lampamory rehetra ity anefa dia nitady fatratra an' Jesosy Kristy noho ny fahalalany no momba an' Jesosy Kristy hoe iza marina izany. Fa tao ambadika izany Jesosy Kristy koa niandry fatratra azy. Miomana handray ny mpamonjy. Ho aisy ianao ihany koa miomana handray ny mpamonjy. Sika samy manana ny sehatr'asa izay misy asika, mety ao ny sefo, mety ao ny mpiasa tsotra, mety ao ny tsy miasa, samy manana ny sehatrany. Fa isika miandry ny mpamonjy manakambara amintsika ry havana ny tenin'Andriamanitra amin'ny tiany ity. Andeha ary jerentsika hoe ho anao izay miandry ny mpamonjy voalohany safidio tsara ny toerana izay alehanao. Safidio tsara ny toerana izay alehanao. Eo amin'ny andiny 4 tapany voalohany dia toy izao mivaky ny tenin'Andriamanitra manao hoe dia niazakazaka ny aloha i Zakaiosy ka nananika aviavy hizaha an' Jesosy. Amin'dika teny eo ambonana ry havako malala ity hoe aviavy ity ilay antsoiny hoe amontana. Zany hoe karazana aviavy ihany izy fa aviavy maniry eny amoron-dalana. Aviavy ity zany. Nanantona an'io aviavy io Zakaiosy raha hijery an' Jesosy. Fa inona moa ny dikan'ity aviavy ity atao anatin'ny soratra masina? Ny aviavy ry havako malala dia io lay toerana famakiany rabi-jiosy ny lalàna. Ny lalàn'Andriamanitra. Eo ambany aviavy ny toerana famakina ny sitrapon'Andriamanitra, fandinihana sy fianarana ny soratra masina. Zany hoe manan-danja be zany ity aviavy ity, fa eo ny ahitana ny tavan'Andriamanitra. Amin'ity toerana izay nosafidiany Zakaiosy ity zany dia tsy nifidy toerana fotsiny izy, fa tena nisy heviny toerana izay andianany. Maninona tokoa moa izy ny tsy hoe hijery an' Jesosy izy dia teny ambony hazo tsotra ny nandeha, na hoe teny ambony poto, tsy haiko nefa nisy poto tamin'izany na tsy nisy, nandeha fa nisafidy ny aviavy satria ny aviavy ilay toerana ahitana ny tavan'Andriamanitra tamin'ny jiosy taloha. Fa tao alohan'izay nahatongavany teo amin'ny toerana ry havako malala Zakaiosy dia niezaka nandresy ihany koa izay sakana maro samihafa izay tsy ahatongavany teo amin'ny toerana io ka tsy ahitana ny Jesosy. Anisan'ny sakana izay noreseny ny momba azy manokana. Nanetry tena tanteraka izy. Voalaza teo hoe olona nanana ny maha izy azy izy, nanam-bola izy, ary manan-karena izy raha teo amin'ny sehatra izay nisy azy, kanefa nila famonjena izy, nila ny Jesosy. Zany hoe nanana fanetretena tanteraka izy, nifoana n'ilay avinavina tao anatiny. Ka noreseny
anatonany an Jesosy. Fa anisan'izay ihany koa noreseny dia nandresiny fahalemeny ara-toe-batany ihany koa izy. Olona fo izy sisika ao anatin'ny olona be dia be, fa nezahany noresena izany ravako malala. Noreseny ihany koa izay mety ho vavan'ny olona tsy hatongavany eo amin'ilay aviavy, eo amin'ilay toerana masina izay ahitany an Jesosy. Ravako malala rehetra ao amin'ny tompo, safidia tsara ny toerana alehanao raha miandry ny mpamonjy isika. Safidia tsara ny toerana alehantsika raha miandry ny mpamonjy isika sao diso adresy. Safidia tsara hoe aiza ny toerana ahitana ny voninahitr'Andriamanitra, aiza ny toerana filazana ny sitrapon'Andriamanitra, aiza ny toerana ahitantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Any an-tsena ve misy mpitoriteny be dia be any an-tsena any, any amin'ny trano fandihizana ve mety misy any an-tranontsika ve meanao fampovavansika ny an-tranontsika. Samy manana an'izay eritreretintsika fa izay hitarihan'ny tenin'Andriamanitra atsika amin'ny ity anio ity, izay toerana idealy indrindra endrasantsika ny mpamonjy dia ato amin'ny trano fiangonana. Fa mandrakariva ravako malala, maro koa ny sakana izay tokony ho toerintsika mba hahatongavantsika ato amin'izao toerana tsara hiandrasantsika ny mpamonjy izao. Toery ny avinavim-panahy. Raha miavinavina ianao tonga ato amin'izao toerana izao dia zava-poana tsy ahita ny tavan'Andriamanitra. Toery ny fahalemena ara-batana, ny toromasom-panahy rehetrarehetra. Fa raha tonga eto isika niezaka ny fo maraina nanohatra izay mety ho fakam-panahy rehetrarehetra ka tonga eto isika ka atory fotsiny alehantsika eto, mandeha ny toriteny dia misy matory, dia tsy ahita ny tavan'Andriamanitra isika ary tsy ahita ilay famonjena omeny Jesosy Kristy mihitsy. Fa ho aizy ianao izay mitady ny mpamonjy, ho aizy ianao izay mitady ny mpamonjy, andeha hisafidy toerana tsara isika. Ary teny efa toerana tsara izao safidintsika izao, ary andeha hiezaka hanohatra ny sakana rehetra izay tsy hahatongavantsika ato amin'izao toerana izao. Safidio tsara ny toerana izay alehanao rehefa miandry ny mpamonjy ianao. Fa ny faharoa ravako malala dia izao, ho atsika izay miandry ny mpamonjy, mandraisa fanapahan-kevitra ho amin'ny tsara. Ho atsika izay miandry ny mpamonjy, mandraisa fanapahan-kevitra ho amin'ny tsara. Izaka io seto ry havako malala, rehefa nahita ny Jesosy iny any 9:9 ahitantsika izany. Rehefa nahita ny Jesosy izy ka niteny azy Jesosy hoe midina faingana ianao. Dia inona no nataony? Nidina faingana izy ka nampetrahano azy sady faly. Sady faly. Ny fanapahan-kevitra tsara izay noraisiny Zakaiosy voalohany izany teto ry havako malala dia nanatanteraka mpifaliana izay lazainy Jesosy. Raha niteny Jesosy hoe midina ianao, nidina mpifaliana izy. Izany ihany koa ny endrasan'Andriamanitra amiko sy aminao rehefa tonga ato amin'izao toerana izao. Ataovy amin'ny mpifaliana ny baikon' Jesosy. Ataovy amin'ny mpifaliana izay asa-panaovin' Jesosy atsika amin'ny fiainantsika rehetra, indrindra amin'ny asa fanompoana. Ataovy am-pifaliana ny fideranan'Andriamanitra izay antom-pisitsika ihany koa. Fa fanapahan-kevitra faharoa izay noraisiny Zakaiosy ihany koa ry havana dia ny nanapahany hevitra hamitra-pihavanana amin'Andriamanitra sy ny hafa. Hamitra-pihavanana amin'Andriamanitra sy ny hafa. Teto izy dia niteny hoe omeko ny malahelo ny atsasaky ny fananany, izay tena fampitrana-pihavanana amin'Andriamanitra mihitsy satria nanana ihany izy. Nefa tsy nahavita nanome ny malahelo. Nefa hozy izy ny teny soratra masina hoe sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Zany hoe nanana izy fa tsy nahatanteraka ilay sitrapon'Andriamanitra, zany hoe elony teo anatrehan'Andriamanitra raha ny zavatra azo ny tanany natao, nefa tsy nataony tamin'ny asa fanompoana. Niezaka izy namitra-pihavanana tamin'Andriamanitra. Fa teto ihany koa dia niezaka izy namitra-pihavanana tamin'ny hafa izay niara-monina taminy. Omeny avo, onerany avo efatreny
izay zavatra nalainy tamin'ny olona tamin'ny fanambakana. Namitra-pihavanana tamin'ny hafa ihany koa izy ry havana, ary mifameno ireo fanapahan-kevitra zaka iosy ireo. Avy mihavana tamin'Andriamanitra izy, dia rehefa avy eo mihavana amin'ny olona indray. Amintsika kristiana zany tsy mitombona mihitsy ny hoe efa mivavaka dia efa navelan'Andriamanitra ny eloko, dia efa milamina tsara zay, efa milamina ny anasy Andriamanitra fa azy atao ny hafa indray tsy olako. Fa amin'Andriamanitra ary afaka dia mandalo dingana tsara. Rehefa avy milamina ianao sy Andriamanitra, andana lameny koa ny ianao sy ny namanao. Misy olona manana alahelo aminao ve? Nanao fanafitoana tamin'ny hafa ve ianao? Dingana omen'Andriamanitra anao ary fanapahan-kevitra tian'Andriamanitra ho tanterahanao. Ny hanananao fihavanana ho amin'ny hafa ihany koa. Fa ireo dingana rehetra ireo, raha tanterakitsika ireo izay tanteraka ity lehilahy iray ity, dia hoy Jesosy Kristy namaly azy any amin'ny 5 farany hoe anio no tonga ato amin'ity trano ity ny famonjena. Ho asianao izay mitady famonjena, dingana ireo tsara rana ihany koa. Ho asianao izay mitady famonjena sy miandry fatratra famonjena, andeha hanapa-kevitra ho amin'ny tsara. Ny tsara tanterao am-pifaliana ny asan'Andriamanitra. Ny tsara ny havana faingana amin'Andriamanitra. Ary ny tsara andeha ifampiavana ihany koa, fa izany didin' Jesosy Kristy izay nomeny ho antsika. Raha fitianariavako malala ary izay voalaza dia izao: izay mahay misafidy tsara ny toerana alehany andraisany ny mpamonjy, sy izay manana fanapahan-kevitra tsara, izany olona izany no andray famonjena. Mahereza ry havako fa matoy izao sy anao tonga eto dia tsara safidy isika. Matoy izao sy anao tonga eto niezaka nandresy ny sakana maro samihafa isika. Mahereza fa ny fibebahantsika ihany koa no mahatonga antsika hiavana amin'Andriamanitra ary andresy lahatra ny fotsika hiavana amin'ny hafa ihany koa. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra fa ho antsika rehetra izany teny izany. Amen.